Filazana manokana momba ny rivo-doza ny 5 martsa 2024 tamin'ny 10 ora maraina. Tamin'ny 6 ora teo dia tany amin'ny 20 kilometatra avaratra somary avaratra andrefa mainty rano na 30 kilometatra andrefa ny tambo rano no misy ny heviny. Nikisaka haingany izy tato anatin'ny 9 ora farany ka nafaka 20 kilometatra isan'ora. Depression tropicale ny heriny ka 10 kilometatra isan'ora ny rivotra miaraka aminy izay arahana tafitra 70 kilometatra isan'ora. Hiditra an-tanety ao amin'ny distrikta mainty rano izy anio atoandro ka toy izao ny fizotrany. Hamakivaky ny ampovoantany izy any tontolo andro sy ny alina ary voaka ny ranomasina eo anelan'ny Mahanoro sy Mananjary rapitso maraina amin'ny 7 ora maraina. Arak'izany dia ampiarina avy hatrany ny filazana ho an'ny rivo-doza, filazana loko mavo ho an'ny distrikta Besalampy sy mainty rano ary Antsalova. Mitondra orana betsaka izy ity ka mahazo filazana miloko mena ho an'ny Mahajanga, Mitsenjo, Soalala, Besalampy, Antsalova, Miandrovazo, Morafeny be, Ambatomainty, Kandreo. Filazana miloko mavo ho an'ny Ambanja, Antsohy, Analalava, Marovoay, Maivatanana, Ambatoboeny, Soavinandrina, Beloha, Tsiribihina, Bongolava, Itasy, Vakinakaratra, Andramasina, Anosy-Beanala, Antanambo-Manapotsy, Vatomandry, Mahanoro, Marolambo, Nosy-Varitra. Filazana miloko maitso ho an'ny Borizeny, Mampikony, Tsaratanana. Ny mpampiasa ny ranomasina eo anelanelan'ny Morondava sy Analalava dia ahitana mba tsy handrika satria hikorotana ny toetry ny andro.